Ankafaliana indray toko lasy topoko vavy no hitsidianay ny tokantranonareo amin'ity alina ity fotoana anaranareo indray ny fandarana Sahia Lasa Izao eto amin'ny MBS TV eo amin'ny MBS radio ary ianareo ihany koa izay manaraka ny tampajorantserasera dia faly miarabanareo rehetra izahay tony mazatra miaraka manolotra amiko an'ity fandarana ity amin'ity alina ity indray ny namana mpanolotsaina Lili Ravarala miarabanao Lili. Miarabanao Clément Saranirina miarabantsika mpijerehetra ny tokantrano izay fantatray fa tsy misaraka amin'ity fandarana ity inandray ary ny zavatra resantsika atao anaty fandarana androany. Ya tamin'ny tapabolana isika namana Lili Ravarala dia tokony vahintsika tato anatin'ny fandarana Andriamatoa Fernand Sello moa zany mpanao gazety sady mpikambana ao anatin'ny cellule de crise izy tsy afaka niakatra teto amin'ny plateau nefa izy satria nisy iraka tampoka izay nataony tany mahajanga tany satria dia voalaza fa nisy ny fandoroana trano maromaro nataony ny zandary tany atoerana tapabolana lasa izay. Fernand Sello iaoto ny vahintsika iresadresakitsika ao anatin'ity fandarana ity makasika an'izay akony diany izay nataony tany mahajanga izay fa iresadresaka ihany koa namana Lili Ravarala mahakasika an'ireo vaovao mafana nanamarika ny herinandro lasa teo sy ireo vaovao indrindrindrindra mahakasika ny disadisa izay mbola misy hatramin'izao eo amin'ny holafitry ny mpanao gazety moa zany sy ny ministry ny serasera fa mialohan'ny hidirantsika ao anatin'ny resadresaka ngambany dia andeha aloha anaraka ity fanadihadiana ity isika. Ao anatin'ny vilarantany 400 hektara no misy ireo ponina miisa 520 ka namboly ny ompy izay nanomboka ao Besetroka hatrany Madiry Maroanaka. Ilain'ny tompony tany izay fantatra fa atan'ny Dred Boeny fa nanana manokana ho an'ny ministera ny tontolo iainana fa saingy nampanofaina amin'ny orinasa iray. Ny alohany nanaovan'ireto farany ny fanapotena ny voly sy ny fandorana ny tranon'ireo fokon'olona dia nisy ny fifanarahana fa amboly azo ity orinasa ity ka ilanelan'izy ireo 9 metatra ny fambolen-kazo. Mahazo mamboly ao anatin'io elanelana io ny fokon'olona. Tsy nalaika nefa ireto fokon'olona ireto fa nolazaina fa mivaky sasaka ny vokatra rehefa masaka ka nolavin'ireo fokon'olona ity vakisasaka atao amin'ny orinasa iray ity. Tonga ny tamin'ny tapaky ny volana Aprila 2022 teo no potena ny voly izay tsy mbola masaka akory. Nampandoroana azy ireo ny tranony. Nanamafy nefa nireto fokon'olona ireto fa tamin'izay niditra voalohany tato tsy nisy nanakana ary dia notakiana hetra ihany koa kanefa dia mbola izao no mahazo hoy ny fitarainan'izy ireo. Tanàna miala kilometatra maromaro mamakivaky ny tendrombohitry ny commune ny Tsaramandroso no ahitana izao tranga izao izay ao anatin'ny distrikany Ambatoboeny. Vanain'ilay vola zany tompoko dia avy zany zareo madebre ka hoe dia tsy foinay zany le fambolenay hialana ary le tany tsy foy dia alohantsika mirahina mandoa vola ao amin'ilay ben'ny tanàna dia nirahina le fokon'olona mandoa an'io vola io dia mitsatoka ireo avy amin'izay ny afara tonga dia tsy nandoa hay vola efa sy tapitrisa mbola tsy ampy herignandro le nandoavana ny vola efa sy tapitrisa tonga dia avy ny grevy nataon'jareo tondra maramila nandoro tragno dia nisy amin'izay zay mahazaka ny akatragno hoe ahoana ty lehibe ny tanàna ty zavatra tao ty yahay izy tsy tahalala zany vahoaka zany hoy lehibe ny tanàna. Araka izany Fernand Sello dia enao indray no vahininay mirahavavy amin'ity alina ity faly miarabanao aloha izahay tonga soa tanatin'ny fandarana Sahia Lasa. Faly miaraba ny namana Clémence, faly miaraba ny namana Lili dia miaraba ihany koa mpanaraka ny MBS Sahia Lasa Izao ho an'ny anio. Ny tapany voalohany fandarana aloha Sello dia resantsika makasika ny akony dianao fanadihadiana izay nataonao tany mahajanga tao amin'ny commune Tsaramandroso distrikany Ambatoboeny tena marimarina kokoa. Inona marina ny zavatra nitranga ka nahatonganao namita iraka tany tamin'ireny fotoana ireny? Ny zava-misy misy ny toerana io zany iarahantsika malala moa zany ny any atsimo fa iaran'le kere reto olo reto efa piavy zany hoe nohon'le kere any atsimo efa amataonandro zareo zany tonga teo amin'le toerana. Ilay toerana aloha zany voalaza fa hoe an'ny environnement. Le toerana io dia zone forestière zany hoe mbola lavitra be an'io aloha ny misy any Akarafantsika. Reo olo reo zany amboly anao fambolena tena ampindihany teo. Rehefa namboly amataonany teo reo olo reo namokatra tamin'le tany dia io zany niaran'le fandroahana teo amin'le toerana. Ny somary nampalahelo amin'le izy fotsiny dia ny hoe
isika manafatra PPN na nivelany nefa eto amitsika maninona fambolena no potehana tena mandoro ala tokoa ve le olona raha ohatra tena mandoro ala le olona de mila porofona zay zavatra zay reto olo reto zany nanamainto milaly an'le tany ary ny tena mampalahelo de hoe le vary katsaka zay kapakapaina tsy haiko mety misy lalàna ve azo atao ohatra mety hoe rehefa tena tsy nety ny ala zareo natao saisie ohatra le vokatra de namidy na tsy fantatro fa tena hoe nisy réquisition zany ahafahana namotika an'le fambolen'le olona zareo koa nilaza fa hoe nandovola tamin'ny commune tsara mandroso nefa ny nisorina tamin'le tany ary zava-misy ao amin'ny toerana ihany koa misy olona afaka mamboly eo de misy olona tsy afaka mamboly zany hoe somary misy fanavakavahana mitranga ny antoerana manoloana n'le mpiavy zany zay niala n'le kery any atsimo mieritreritra le zatra tantarainao amazy de ohatran'ny tehiteny tsy ohatran'ny misy endrika fanaparam-pahefana ve zany ataony manam-pahefana sy mizandary ao anatin'izany resaka zany raha tonga tany antoerana moa zany rehefa faranana le fanadiadiana tonga tao Majunga niona tamin'ny préfecture de niona tamin'ny commandant groupement ny faritra Boeny samy laza moa zany ny andaniny sy ny ankilany na ho an'ny préfet na ny commandant groupement hoe nisy réquisition natao tamin-drareo reo ino moa zany zareo no tompona andraikitra voalohany amin'ny resaka fiarovana ny ala sy ny fandripahalemana sy ny filaminana ny antoerana ny tiana tsy pihana fotsiny de hoe tsy niazo natao mihitsy ve mena fe-potoana na natao hoe natao saisie reo famboleny reo eo zany mahagagatsika hoe tsy namotika afandray manko hoe ohatra hoe ndeha hiady vato mandafaka zany zay fa reto olo reto zany nanao fambolena zay ivelomany tsy mangalatra izy fa lasa ohatrany hoe manahirana ihany mieritreritra an'izany hoe olona fambolena isika manafatra vary sy ny sisa nefa fambolena mipotehana kapakapaina le fambolena de misahirana reo olo reo am'izao fotoana zao ianao miteny hoe nisy fampiresana tamin'ny ben'ny tanàna de inona zany no antony inona zany ny taratasy teo ampelantanan'ireo olo reo na nanajary an'le toerana de tena tsy ara-dalàna ve zany le nandroana azy teo sy namitehana an'ilay ino moa zany trano fonenana zany satria nisy ny fandoronana trano eo indrintsika efa ho amatonany zareo reo no mipetraka tao misy efa hatrany amin'ny 5 taona 10 taona mahery mipetraka teo am'le toerana ary le tanàna zany efa ngeza satria sady manao fiompiana ry zareo any antoerana manao fambolena izy any antoerana ny fandraharana fampiresaka tamin'ny ben'ny tanàna zareo ary ny ben'ny tanàna moa zany laza mihitsy hoe nisy etrana alohan'ireo olona reo eo zany no hoe tena tsy nahitana vahaolana tokoa ve raha olona efa nandohetra ho an'ny commune nefa niaran'izay famotehana fambolena izay ny voalaza moa zany hoe nomenany mada consulte anaovana reboisement ilay toerana ili mada consulte rehefa resaka taminay nanao fanadidina tany de hoe zahay raha nyresaka tamin'zareo tao amin'ny commune de no hoe aoka mba tany tsy misy conflit no menanay anaovana reboisement zay ozy efa fampiresaka tamin'ireo olo reo zay tsy kitika amin'ny fambolenareo ny zava-misy nefany lasa ohatrany hoe misy fitadiavam-bola ao anatin'le fambolena ary lasa mifanenjana amintsika miteny zao zany zava-misy any antoerana reo olo reo de mbola ao fa potika ny fanana satria maintrano misy mangazo amina 5 gony 20 gony misy vary maita ao anatin'le trano zany zay midorana moa zany eo zany no hitondrantsika faneho-kevitra hoe samy malagasy miaina eto tanindrazana maninona no famotika maninona no potehana tahaka zany ny fananana indrindra moa zany le ho an'le olona zay mba miary kely mahita ao misy mahay akanjo tao akoatra satria zany reo olo reo rehefa tonga ny mpitandro filaminana ny gendarme de nitsoka nandositra le olona de rehefa nitsoka nandositra tsy afaka niaro an'le tao an-trano fa nidoran zareo le trano ny ben'ny tanàna moa zany nanamarina hoe tena nisy tokoa le famotehana fambolena no ny réquisition zay nataon'ny préfecture avy ao Majunga préfecture indray nilaza hoe efa namena fe-potoana reo olo reo ialany teo fa tsy nety de tonga amin'ny fotoana de nanao réquisition zay fa ny fanontaniana mipetraka de hoe naninona tena hoe tsy hatram'izao retenenana zao zany tsy nahazo an'ilay réquisition sy ordonnance avy any amin'ny tribunal satria préfet zany laza hoe nisy ordonnance io avy any amin'ny tribunal de nitaky zany hoe mba mangataka zany le mpanao gazety tonga eto le réquisition sy le ordonnance fa
hatramin'izao zany tsy nahazo misy fandikan-dalàna mihitsy mijery an'ilay fanadihadiana teo tsika Fernand de anisany tsindrin'ny olona mafy teo zay nandoha vola tany amin'ny ben'ny tanàna ny commune zany a nandray ny volan'ireo olona reo zay tonga ivelona tao amin'ity faritra ty fa ozy aho hoe rehefa raikitra ary le korotana le sakoroka be teo de mba nanahoana reny ataoko hoe fietsika ve sa réaction an'ilay ben'ny tanàna zay tena anisany ataontsika hoe nandray anjara tamin'ny fametrahana andreo olona reo teo etsy andanin'izay ihany koa hoe rehefa tena raikitra amin'izay le fandorana nataony zandary tamin'le trano sy ny sisa de inona le tena le zava-nisy tao an-tanàna tao zany nanahoana ny fandraisan'ny olona an'izay ny ainandry zareo satria nareo moa nidina mivantana tany reo olo reo hatramin'izao a de mipetraka any an-tranon'olona misy amin'izy ireo zany niala teo amin'le toerana de lasa ny ambondromamby zany hoe tena tsisy tena ohatran'ireny olona tsy manan-kelofany reny fa de hoe zavatra ny créena le izy zany a nidorana le trano a de rehefa may le trano a de niala teo de nikisaka any ambondromamy sasany lasa nandeha nody nandeha tongotra andeha hiala an'le toerana mihitsy zany satria niary teo izy nandritra ny taona maro misy mitantara moa hoe ny anaozy izy a roapolo gony 5 gony may tao anatin'le trano de tsy afaky ny andeha ho aiza nanontany an'le be ny tanàna hoe inona monsieur le maire ny mesure raisinareo am'ireo olona reo zaho izy nangataka tany 500 hectares fa hatramin'izao tsy mivaly le izy olana ho anareo ve ho any manome an'io tany zay amboleny reo olona reo io satria le olona raha zany famboleny zany a tsy mamotika tontolo iainana zany fa vary no mivoaka eo a katsaka no mivoaka eo a tsy mamotika tontolo iainana zany ka izy io izy ny tena marina le mada consulte nanao reboisement io misy zavatra somary mifanohatra zany a le resaky le mada consulte satria le mada consulte nylaza hoe zahay a raha nyresaka tamin'ny commune de tsy hiditra amin'ny tany misy conflit fa ny toerana zay tena misy fahampitehana amin'ny resaka ala zay no ambolenay eo zay nefa ny zavatra le olona nandovola be ny tanàna milaza hoe ianao nge ozy izy rehefa mandovola na ohatrinona na 4 million etra ny anarany eo zany mahagaga anao anatin'le izy hoe le olona milaza hoe nandovola misy hatrany amin'ny 50 millions de francs ny volana alohan'ireo olona reo zany satria misy tantany hatrany amin'ny 60 hectares de le izy koa misy olona esorina de misy olona tsy esorina misy olona zany eo afaka mamboly satria za am'izay nidina teny de nahita olona namboly de nanontaniana le olona namboly hoe ianao zany zao afaka mamboly fa maninona de hoe za mifandraharaha amin'ny tompotany tompotany no naniraka anahy de makapaha-telony amin'ity tany eryty de manino retsy olona retsany tsy afaka mamboly na zany eo izy gaga amin'ity zavatra ity de inona zany rehefa ianao zany zao vao amboly eto amin'ity toerana ity de zao mihitsy afa hafa namboly teo alohako rehefa nandeha le fanadihadiana niona tamin'le olona namboly teo amin'ny toerana io zay io tany ko ozy izy lasa ny madame Sylvie zany namboly teo izy fa nesorony zareo zay zany le disadisa-piarahamo na manahirana le izy raha mitohitohy satria ataontsika ohatra hoe matoy izy ne niala tany atsimo no tsy fisinina tsy afaka mamboly satria maina ny any efa ho amatona zany zareo no velona eo amin'le toerana zay tokony ho jerena akaiky fa lasa ohatrany hoe misy fanavakavahana zany eo amin'ny toerana hoe de lasa ampiasaina zany le olona najary an'le toerana de rehefa mamokatra le toerana de roana ndraiky koa le olona raha fitina angambany zay samy misy zavatra mbola tianao anampiana makasika an'iny raharaha mahajangina aloha nidirantsika ny famitinana angamba de ny hoe eto Madagasikara sika zao matetika rehefa manakaiky ny fitoam-pifidianana de ataony fomba rehetra metsy fetsena na mitahana olona azahoana ny vatony manana olana reo olona reo ary efa atao hoe efa mambolany nisy olona nigadra tamin'ireo olona reo zany tsy haiko olona teo amin'ny 2 teo nampidirina ponja fa efa mivoaka moa zany reo 2 reo podika fananana ny tiana ho tenenina zany lasa ohatrany hoe tsisy miraharaha reo olona reo any atoerana akoatrany mahazo azy any atsimo zany de ahilikiliky ny fiarahamoniny reo olona reo zay zany ngamba ny hoe tena hoe zava-dehibe anatin'le izy de ny hoe raha fambolena no atao maninona tokoa moa zany raha tsy mamotika tontolo iainan'le izy maninona raha velam-boly reo olona reo tanjona fitondrana moa le atratran'le fahavitantena ra-tsakafo fa de raizany tokoa aloha ny zavatra mitranga de mbola ho lavitry ny afo tokoa ny kitay fa tsy aritra fotsiny angamba izy menadany ilazana satria voalaza teo hoe nisy ny fandorona zany nataon'ny gendarme zany tamin'ity tranga izay nisy tany amin'ny commune Tsaramandroso ity
nisy nefa ny publication farany namana lilira faralahy izay vao navoaka ny gendarme milaza fa hoe ny gendarme de manampy, manabe, mandamina, manara-maso ny fampiarana ny lalàna fa de raha nita aloha zany tamin'ity tranga tany Mahajanga ity de nisy ny ataontsika hoe fanapara-pahefana mahakasika an'izay tranga izay. Zay koa ngambany aloha ny ndeha ivadiantsika namana lilira faralahy amin'ny loha hevitra hafa nandritra ny fidinanao tany Mahajanga iny ihany Fernand Selo de nolavy ny fitsarana ny fitoriana izay napetraka reo teo anivon'ny cellule de crise mahakasika indrindra ny fangatahana fanafoanana ny fifidianana izay ompikambana atao amin'ny OGM. Tao aorianan'iny de niazakazaka be ny toedrara satria fatantsika ankehitriny fa nosoloana hatramin'ny solotenan'ny OGM eo anivon'ny CENI izay efa notendren'ny OGM teo aloha. Ahoana ny hevitrao mahakasika an'ireny raharaha ireny? Ny zava-misy mbola atao hoe io resaka OGM sy ministère io efa atao hoe efa nandritra ny herintaona sy tapany teo zany no enjana ny tady. Tao anatin'izay mampiasa ny feon'ny fieritreretany ihany le ministra tao anatin'ny herintaona teo eo fa rehefa tonga ny fotoana izay arovana ny tombontsoany satria lasa nanaovany politika mihitsy moa zany le OGM ankehitriny vao nivoaka nandefa ny taratasy iny ny CENI anakany amin'ny OGM mitady an'le solitena moa zany nanomboka teo no niazakazaka andeha hanao fifidianana latsabato izay tsy misy na mpanara-maso ny fifidianana karapanondro no entina mifidy zany hoe le fepetra andeha hanaovana an'ilay fifidianana tsy feno fa de ny hoe misy tombotsoa ho arovanao de ny fametrahana olon'ny freedom marimarina kokoa ao amin'ny CENI iarovana an'izay tombotsoa politika ny ramatoa ministra zay. Rehefa nanomboka teo nitsangana le cellule de crise nilaza hoe tsy mety ity zavatra ataon'ny ministra ny serasera ity. Tao aorianan'ireny moa zany nandeha le conseil d'état voalaza teo ny cellule de crise manohy ny hetsika sy ny tolona zay ataony nitahaky ny nataony ny MLE tamin'ny fotoan'androny. Za zao de anisan'ny leader ny MLE tamin'ny fotoan'andro niaraka tamin'ny ramatoa ministra fa kosa nefany nisy fotoana zay nitahaky tsy nahazo tsy makivy zany ny zavatra ohatr'izay raha hoe zay ny zavatra nitranga tamin'ny conseil d'état fa kosa ny tantara de mipetraka hoe nisy an'izany cellule de crise zany efa nilaza nampaneno lakilosy fa tsy izy io ataon'ny ministra ny serasera io zay izy tenany ihany tamin'ny fotoan'andro no nilaza hoe ny tena ratsy de mamerina zavatra tsy nentina ataony teo aloha nefa izy ankehitriny ny manao ary ambonimboniny zany ary de mifametrahany fanovany fampidirana an'le lalàna 55 bis mamono tanteraka ny fahafahan'ny mpanao gazety rehetra mirotsaka hofidiana amin'izany candidat ny olavitra zany. Eo zany no tiatsika resahana hoe io arany fa efa nanendry ny OGM raha mikasika ny fanendrena nataon'ny OGM anisan'ny Gérard Cotonirine iny amiko ara-dalàna ny antony nanao passation le OGM farany teo. Eto manko PDB no miteny hoe lasa micautionné an'ilay latsabato nataony ministera ny président ny olafitra teo aloha Gérard Cotonirine raha ohatra ka nanao passion aminay nilay passation nataony Gérard Cotonirine de midika fa ny farana ny mondany zany hoe tao alohan'ny mondany nanendreny an'ilay olona solitena ao amin'ny CENI mazava be zany fa ara-dalàna le fametrahana solitena ny olafitra tao amin'ny CENI ary tena hoe olona fantatrao zany hoe mahavita an'ilay zany hoe tsy miandany zay manko ny tsara tsy piatsika tsika tsy manana olana amin'ny olona zay notendreny ny OGM misy an'ny Monica amin'izao fotoana zao fa kosa aitsika ny lokony ohatry ny ahoana le olona mipetraka ao hatramin'ny ora itenenantsika zao le olona dia sady chroniqueur politique ny fitondrana no mbola manoratra amina gazety politika zavatra ohatr'izay ve zany no manina ho an'ny CENI zay karakara fifidianana. Fa nilaza ihany koa ianareo teo anivon'ny cellule de crise hoe anangana rafitra mahaleo tena hiaro ny mpanao gazety raha dinianao man zany Fernand de ohatrany hoe tena vonona tena hifanenjana amin'ny ministra raha ho itsika de hifanenjana amin'ny fanjakana mihitsy ve zany ianareo eo anivon'ny olavitry ny mpanao gazety amin'ity ady zay hatrehana ty. Ny zava-misy raha io endriny io moa zany mbola tsy nandeha lavitra akory zany hoe tsy haiko firy andro herinandro tao aoriana n'ilay latsabato ny karakaraindry zareo de iny ny famivoaka ny anarany Soavandriamarotafika izay solitena zany eny amin'ny CENI eo zany mazava le antony nanaovana le latsabato mazava le izy zany hoe andeha ametrahana olony freedom tsara ho marihana fa membre cabinet ny ramatoa Lalatina Rakotondrazafy
isoavandre maro tafika zany hoe le zavatra nyresahany cellule de crise ny aloha io izy fa miseho ka raha io zavatra io a mijery zahay ho any analamanga fotsiny a teo amin'ny 700 teo eo nisan'ny olona tsy resy lahatra tamin'ny latsabato nokarakarainy ministera faharoa fianaratsoa nisan'ny vato fotsy sy ny tsy tonga nandatsabato mbola betsaka no ny azo ny Monica zay efa candidat tokana toliara atsimo andrefana zany ny resaka tany amin'ny toerana hafa aza de ny fanakaikaiky ny vato fotsy sy tsy ny fidy a no ny vato azo ny Monica raha tsy resaka tsika ohatra hoe morondava tsy haiko 9-14 angamby izay na 9-15 fanakaikely zany lelanelana ka ho anay zany a ilay latsabato ny karakarainy ministera de mahita izahay fa saritsariny ilay OJM ny ministera tenenina mihitsy zany hoe i OJM io de any ministera fa tsy OJM ho an'ny mpanao gazety eto Madagasikara raha ohatra ka tena niaro mpanao gazety ny ministera hatramin'izay tsy nisy nilana ho lavitra fa ny zava-misy a raha ataontsika hitory zany ny gouvernora ny Orombe ohatra na gouvernora ny Aboeny a de miteny kely amin'ny ministre ny serasera izy ahoana ty olonareo ty hotorinay izy mihitsy ara manome lalana hoe torio any ny tiana ho tenenina zany ny OJM de rafitra mahaly eo tena fa tsy organisme rattaché amin'ny ministera akory ka zay tiana anaovana azy ny zava-misy am'izao nefa iarahantsika efa nisy oronam-peo miparitaka zay nolazaindry zareo moa zany tamin'ny voalohany fa montage taty aoriana indray de hoe tsy nahazo alalana namoahana n'ilay oronam-peo ny tiana ho tenenina zany eo anatin'le izy de ny hoe marina ihany kay zany le oronam-peo a fa nezahana na hodikodina le resaka nanao an'iny seny indry zareo a io zany ho anay a de amarana ko an'izay resaka zay a mila rafitra mahaly eo tena iaro ny mpanao gazety inona le rafitra mahaly eo tena raha ataontsika ohatra hiresaka any France tsika zany tsisy OJM fa syndicat matanjaka be ny syndicat ho an'ny frantsay a ho an'ny mpanao gazety ka ho anay zany a fotoana angambo zao ametrahana zay rafitra mahaly eo tena zay raha reo tsy faharesen-dahatra ny olona nandatsabato eraky Madagasikara izay raha tambatra akoatra ny olona zay tsy napidirana zareo anatin'io lista navoakan'io a de mahitsy zay fa mila mijoro cellule de crise ary anangana rafitra mahaly eo tena iaro ny mpanao gazety a misy mpiasan'ny Sénat ange natao napidirana anatin'io lista io misy olona tsy mpanao gazety a technicien napidirana anatin'io lista io de izahay a andeha anadio anatsara ny tontolo ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara zay kosa nefa tsy manavakavaka hoe amin'ny fanjakana na privé fa rehefa misy zavatra tsy mety de ho atsangano anaty rafitra io ny vaovao farany a andalana fa efa mamolavoly zay ary manana vaovao tsy ho ela ho resahana ho an'ny mpanao gazety rehetra rehefa manomby efa misy tetiandro mivoaka moa zany hidinana any amin'ny faritra amin'ny fananganana an'ilay rafitra mahaly eo tena ialana amin'ity OJM ny ministera ty Farnancelo tsy hoe mety misy ve ny finiavana teapiady fa taorian'ilay taorina ny eken'ny filohan'ny OJM teo aloha zay raha rakotinirina ny fanaovana ny famindram-pahefana tamin'ny Monica Rasolo Arsan dia niely ny feo fa hoe nianjaanja irery sisa ianao fa de hoe nielany zay raha rakotinirina sy nielany malama ihany koa mairanto manandafy fa hoe tsisy mpanaraka intsony zany Farnancelo ianao mantsy teo ny resaka hoe tolona sy ny sisa marina ve zany zay ngamba voatsela nanao fanambarana ny cellule de crise a teo Gérard Rakotonirina teo daholo zany ny mpanao gazety mivondro anatin'ny cellule de crise fa io a izy io zany a ho an'ny mpanara-baovao de tiako zany manazava ny teto hoe fataondro zareo ary ainy mihitsy raha ohatra ka miresaka sujet ray ianao zany zavatra ray a hoe ity de tsy io FDB io no resahana fa ezahana vily amin'ny zavatra hafa ary ny Facebook matetika de entina andemena sain'olona anororona sain'olona satria eo cybercriminalité akoatran'izay a de rehefa fantatra fa mety ny hevitra voizinao de atao zay emoranao anatin'izy tsy mahagaga zany zavatra ohatr' zany satria zay ara sisany mba hitany faneho-kevitra voiziny anatin'ireny tambazotra serasera reny a fa ho anay ao anatin'ny cellule de crise sady tsy mizarazara ny faharoa mbola mitoy cellule de crise ary eo andalam-pamolavolana famoahana tsy ho ela an'ilay rafitra mahaleo tena misy ihany koa milaza Farnancelo fa hoe misy ambadika politika hony ao ambadika ty fanoheranao ny ministra lava reny tsy mety misy fiaparanty miombokevitra amin'izany ve ianao izahay sy ministry ny serasera kehitriny a
anisan'ny samy leader atao anatin'ny MLE tamin'ny fotoanandrony raha tsy resaka afa-tsy somamany na koatra tsy haiko code de la communication teny Tsimbazaza nandoalika tamin'ny fotoanandrony niaraka zany zay fa tamin'izany fotoana zany a notondroina ihany koa fa hoe mpanohatra zareo ndray zany zao milaza fa mpanohatra za zany te hiteny hoe inona le hevitra voizin'le olona raha iresakytsika zany zao a fitinina kely le zavatra antranga ny alohan'le fametrahana n'le solotenan'ny OGM ao amin'ny sioni sy ny am'izao retenenany zao mizotra makany amin'ny zavatra lazainy cellule de crise nge zany le zava-misy fa eto a rehefa misy olona zany sa milaza ny hevitra iray fa tsy mety ny ataon'ny fanjakana na ny ministra de nolazaina fa hoe mpanohatra tamin'ny fotoanandrony a ny MLE de nolazaina fa mpanohatra fa zao nefany ny MLE zany ataontsika hoe le ministra lasa tazona ministera am'izao fotoana zao de inona zany ny filazan'ny MLE tamin'ny fotoanandrony de inona zany ny filazan'ny cellule de crise am'izao fotoana zao ny tiana ho tenenina tsy misy resaka ambadika politika ary mazava ny fanambarana zay nataony cellule de crise rehetra ny amin'ny hoe aemory io fifidianana io faro raha vao ny loi 55 bis satria 55 bis mamono ny fahafahan'ny mpanao gazety rehetra ndray anjara amin'io fifidianana io caution 3 millions d'ariary ny listra 3.70 zany hoe entina hanomana nakana ny olony siony io a de natao daholo mipaipaika mbola misy arany anatin'le loi napetraky ry zareo any a ny amin'ny hoe azo aongana koa le filohan'ny lafitra ny atsasa manila le mpikambana ao anatin'le barao zany afaka manongana n'le olafitra ka nataontsika raha zany hoe lasa ny Gérard Rakotorina nisy candidat faninana tamin'io ihany teo a azony zareo atao ndray zany nanongana an'io ndray zany hoe tena politika maloto no ataony raha matoa ministra ny serasera ao anatin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety am'izao fotoana ary de lay fahalalana ny asa fanaovan-gazety mihitsy no lasa voatoitoy ianao anatin'le zay indrindra le izy hoe raha ny vahiny tamina radio tsy miankina ray ahako a de ny teny hoe isika nandoalika teny Tsimbazaza fa ny zava-misy am'izao nge ambonimbonina ataontsika teny Tsimbazaza so mieritreritra nareo a fa hoe hijanona am'izao io hitsangana ny ANRCM rahatr' zay voalaza fa autorité indépendante nefa ny avy eo a miverina amin'ny teo aloha ihany hoe zay metimety amin'ny fanjakana ny mahazo licence aiza ho aiza ny TNT zany am'izao fotoana zao zay tokony andraikitry ny ministera tenenina zany a lasa miemotra any amin'ny firy taona lasika zany zao raha nampanantenaina tao anatin'ny UEM tamin'ny fotoanandro fa de hoe fampandrosoana aingana sy maharitra tsy nisy tao anatin'ny 10 taona zavatra ohatr' zany tokony hojeren'le filohan'ny repoblika fa lasa misy katrano atrano ao anatin'le fitondrana efa nresaka fahalalany asa fanaovan-gazety ihany no namana lilira faralahy de ararotina ihany fandalovanao eto Fernand Sello antan'ny hevitra ao mahakasika an'ity fanapahana sa famoazana ny lalàna efa nisy teo aloha satria lazaidreo efa nisy le resaka hoe rehefa manao fanadihadiana lalina ny mpanao gazety avy any ivelany de mila mandalo ao ministera mila arahana mila mandovola ihany koa te antan'ny hevitra ao mahakasika an'izay a de manararoatra ihany miresaka ministera hoe ahoana koa ny hevitra ao mahakasika an'ilay fananganana n'ilay auditorium na ilay avory moa zany na le auditorium manara-penitra somary mampiome ihany le hoe avory le anarana le hoe avory a any atsimo de amin'ny fotoam-pandevenana zany hoe mialoha na ao arina ny fandevenana ny anaovana ny avory io eo zany no mahagaga ny olona rehetra hoe fa inona ny tena tiany ny fanjakana atongavana amin'le avory mandritra ny avory any atsimo a no anaovana fety be mamonomby zany ny fanana matetika moa zany ny fanana an'le maty no lanina mandritra n'le avory de misy fety ao zany tena hoe anaovana fety be mihitsy le izy a fa le avory le hitondrany zareo le avory eto zany no mahagaga hoe inona zany misy kisarisary zay moa navoakany namana anaty Facebook hoe fangamo anangana fasany sika no anaovana an'le avory a fa any atsimo de zay ny tena hoe anarana mena an'le avory mikasika an'le resaka le hoe mpanao gazety avy any ivelany anao fanadihadiana ohatrany zay mahatonga na miteny any Corée du Nord ve zany tsika eto zany zao sa hoe aiza fa ny investigation de zay mihitsy tsy hiteny aminao mihitsy le olona hoe nde anadiady zavatra iray a mahakasika anao fa ny fanantonanao le olona andehanao fangatahana any aminao ange de midika fa hoe tsy tianao fantatry ny olona ny zavatra tsy mety ataonao raha ataontsika ohatra hoe any atsimo mety hoe nisy famatsim-bola ohatra zany ho ankere zay ngamba ny akaiky indrindra andeha ny fanadihadiana mety misy mpanao gazety vahiny tonga eto
de raha andeha anao fanadiadiana zany le olona de hiteny aminao iny de ho any atsimo zay anontany hoe nandeha araka ny tokony ho izy ve le izy zavatra oatra zany mahamenatra kosa hoe le olona io angaika nitabataba teo foana nandritra ny firy taona fa tonga eo am'le toerana izy de ho diny fanina avokoa ny zavatra rehetra zay resahana iverena kely le resaka fanendrena mpikambany teo anivon'ny seni zany a resaka nintsika teo i Fernancelot de ozy hoe raha tena tsikaritra zany am'izao ny zava-misy ny sary zay hitantsika tsy azo lavina de zao saika olona manakaikaiky mpitondra akamakama mpitondra ny akamaroan'ireo olona mandrafitra an'ity rafitra senity ty vomera ty ahoana ny andikanao an'io kajikajy io manahoana tena azontsika inona sy antenaina ve ny hisiny ny fifidianana mangarara raha zao sary miainga izao ny jerena mialatsiny am'le teny vahiny ataoko hoe manao suicide ny fanjakana am'izao fotoana zao amin'ny zavatra ataony io zany hoe tena hoe ninninona zavatra hitranga fantatra fa tsy crédible intsony de izy mbola te anao manda manaraka de alefa le olona ary mahagaga am'le izy na le farany teo range le ho an'ny magistrat misy namana ampitsara resaka tamiko hoe le olona na alefanay solotenao amin'ny seni io nge ozy izy mpaneho hevitra anatin'ny réseaux sociaux de nyraisina fa olom-panohatra zay zany qualifieny zareo anazy olom-panohatra io de ndeha anaovana consigne de vote ndray zany en cour suprême hifidianana an'le solotena anampitsara alefa eny amin'ny seni ny mahagaga am'le izy de zao ny olafitra efa chroniqueur politique amin'ny fitondrana ary membre cabinet Ramatoa Ladina Rakotondrazafy akoatra ny olona hafa zay efa olony zareo daholo zao zao de zay moa tenen'le namana ampitsara io hoe atao aminay aloha izy tsy miasa aminay zany consigne de vote zany fa na ho averina impira ary rehefa io foana no tendrena eo de io ny lasa eo fa mandeha zany resaka hoe andefa olona hafa mihitsy zay tsy ao anatin'ilay tontolo misy andro zareo andeha ho fidina ho alefa solotena eny amin'ny seni zay zany no resaka mandeha hoe misy mpanambola zany afaka hoe hifinancer mihitsy anao zay alany an'io solotena io tiana ho tenenina zany raha zo endriny zao zay le teneniko to hoe manao suicide ny régime misy ankehitriny na tiana na tsy tiana hiteraka crise mialohan'ny fotoana io zavatra mitrango io ary rotaona eo ngamba raha be indrindra sisa de ho avy amin'ny fifidianana fa mandra-pahatonga an'izay ny airmady jirama ny douane io priana la vanille io ny any atsimo be de be ny olona victime za ataoko hoe tena hoe miatra manain'ny olona ny zava-misy ankehitriny ny grève lavareny ny vidim-piainana tsy voafehitsony zany rehetrarehetra zany mbola ampina ny crise politique mandrahona ary efa manangasanga ao ambadika ao io de hipoka tsy ho ely io de ianareo ao anatin'ny fitondrana no ametrahana fanontaniana hoe mbola anoy an'io ihany ve ianareo ary mety anao ahoana ny fihetsikareo ary tena mitranga tokoa le olana arany fa raha zavatra tsikaritra alohany de tsisy fifidianana angarahara zany raha io endriny eo io raha ny fahitana ny nosy moa namana Fernancelot de ohatrany hoe tena mbola anoy an'le izy satria marina mihitsy ny tenao teo nany amin'ny fifidianana ny solotena avy amin'ny magistrat na ny fifidianana ny lafitry ny mpisolo vava ihany koa de misy an'izay karazana hoe te ametraka ny dia-tanana koa ny eo anivon'ny fitondrana ary tsy tatsatsaritra angamba namana lilira faralany ilazana satria nyresakitsika teo ny hoe ny fandrafetana ny eo anivon'ny seni de nisy ny redynamisation izay nataony ny antoko tiako Madagasikara farany teo tany eto masina de tena nanindro-peo tamin'io ny flou teo aloha Marc Ravalomanana ary nilaza mihitsy ny teny hoe tokony hisy ny concertation izay andinian'ny rehetra ireo herivela rehetra mahakasika an'izay resaka fandrafetana ny mpikambana izay ao anatin'ny senina ny voamera-pirenena mahaleo tena miandraikitra ny fifidianana izay de tena nanamafy moa izy ny amin'ny hoe le izy zany tena ny insisteny hoe le indépendance mihitsy ny tsy hisy satria dia araky ny fanambaranao teo ihany na manalilira faralahy dia saika olo-patatra na hoe akamakama ny eo anivon'ny fitondrana ary le kajikajy de efa morona makany amin'izay fametrahana senia akaiky ny fitondrana izay namana Fernancelot moa anaty page Facebook-nao de miteny mihitsy hoe seni IRD izay raha tsy diso zay no niqualifienao anazy teo anatin'ny Facebook makasika an'izay efa misy fanamarena teny resaka eo tsika mantsy le zatra rehetra mitranga de ohatrany tsaroko misy vaovao malaza ihany koa tena tsy azo lalova-potsiny le nisy an'le fampanantenana indray
fampanantenana indray hoy izay nataon'ny filoham-pirenena raha nitsidika tany amin'ny fatra savay tsikarotsika angamba iny resaka iny mahakasika ny vidina lavanila zay tena mampiresaka vao nyteneninao teo Fernand ary efa nentina teto amin'ny fandarana ihany moa fa de isan'ny veloranon'ny filohany hoe anatsara ny vidiny lavanila zay mariako foana ihany hoe tamin'ny fotoanandro ny fitondran'ny hery rajonarym-mampianana de manodidina ny 7 roa hetsy teo ny kilao lavanila amin'izao fotoan'izao tena mitotongana faran'izay ambany ankehitriny totongana be zany vidiny zany ary hita hoe tsy mbola nisy toy izany tao anatin'ny 80 taona angambany farany teo de mbola nampanantena trano ny filoha fa hijery ny vidiny lavanila ahoana ny fahitanao an'izany Fernand hoe afaka mbola matoky ve tsika roa taona eo sisa no miandry tao anatin'ny ilay atao hoe roa taona nipetrahan'le régime teo nampanantena tena hoe anao zavatra be mihitsy mandritra ny fotoana hitantanana an'le firenena ny fanontaniana apetraka aminareo zany ao anaty fitondrana hoe fa maninona ny tao anatin'ny roa taona mitsinanao an'izay asa izay fa maninona no am'izao zany no hoe tsy azo ekena intsony ozy izy ny fanaovana ny olona ampimamba iza moa manao ampimamba an'le vidina lavanila any avaratra misy olona ao anatin'ny fitondrana ihany ange manao monopole n'izy io ka mahagaga am'le izy zany mieritreritra angamba ny filoha ankehitriny tsy maninona zay nitondrantsika an'le izy hoe tsy fantatry ny olona any antoerana tadidio tsara fa manara-baovao ny olona ary vaovao mivoaka eto andrenivohitra vetivety de manerana Madagasikara amin'ny réseaux sociaux io de tsy fantatry ny olona ve fa misy olona misy mpandraharaha lehibe zay ao anaty fitondrana manao monopole nyo ndre mandeha ny solom-bavambahoaka ny Toamasina Roland Ratsiraka ny tenany hoe ilay hoe aondrana ny ivelany tsy mety raha tsy asiana signature n'lay mpandraharaha lehibe io zany zavatra ohatr' zany no iainana zao fitondrana mijoro zao ankehitriny isika mpanara-baovao ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy ny tokony ho tonga saina satria zay zany zao mipiriana lavanila tena totongana tanteraka mihitsy faharoa ny vidim-piainana ngambontsika natadidy tamin'ny fotoanandro ny hoe ao anatin'ny 3 andro de hidina vidim-piaina isyny teny mihitsy raha hoe fangano président lasa jesosy hoe avitanova priana lavanila ao anatin'ny 3 andro vidim-piainana faharoa manaraka an'izay le resaka PPN tena ohatrany hoe miana anatina crise zany tsika hoe fa maninona ny manafatra vary any ivelany maninona manafatra sakafo any ivelany nefa misy fitondrana ara-dalàna eto Madagasikara mikasika an'izay resaka fanafaran'izay mihitsy satria nisy an'le fampanantenana ihany koa hoe ho avy ny sambo roapolo zay hoe anafatra am'izao zany aloha zavatra hita ny mpikirakira FB koa resaka olona mananiany any tsika Fernand de hoe tratrany embouteillage eny misambo eny am'ramasina ve ireo sambo roapolo sasany ara moa manany any momba lay resaka hoe eto isika no miandry ny fahatongavany sambo roapolo hatram'izao aniany any moa zay fa raha ny hita aloha zany Fernand de lojikan'izao fitondran'izao de mirona kokoa any am'le resaka hoe fanafarana noho ny any amin'ny fanohanana ny famokarana kanefa efa andresantsika to ihany na manalilira faralahy fa isan'ny velorano ny hoe ampitombo ny velorano ny velaran-tany volena de ampiakatra zany ny famokaram-bary eto Madagasikara manahoana ny fahitanao an'izay politika ny fanjakana zay zany amin'ny resaka hoe resaka famokarana sy ny amin'ny ankapobeny raha ny zava-misy am'izao ndre mandeha tamin'izay nandinaka any mahajanga teo iny zany resaka tamin'ny olona avy any Marovoay zay ozy izy am'izao taloha nisy motopompe nampiasaina tao nafahana nanondraka an'le tanimbary zao ozy izy ny olona any tsisy tsony fa nomena orinasa hafa zany filazandry zareo ny fiandraketana n'lay fanaovana an'izay asa zay mitovy am'le hoe ny douane sy ny sisa mena privé mitovitovy am'izay zany zavatra nitrangany atoerana zao ozy izy ny olona any tsy mamboly taloha ny variny Marovoay ozy izy miakatra any andrenivohitra zao nefa ny variny Marovoay de efa mazoengarery ihany no vatsiny zany eo zany no hitondrantsika fa neo-kevitra hoe volena ve ny fahantrany eto amintsika mba tsy hahafahana mikofoka tsy hahafahana mitaraina satria raha tao anatin'ilay roa taona izay mipetrahany fitondrana mijoro ankehitriny ka naprisihana tamin'ny fambolena ny olona mino fa tsy nandalo crise ohatran'izao fiakaran'ny vidim-piainana mitangana ohatran'izao akoatran'zay
zavatra tsikaritra zany eran-tany na misy loza ara-pojanahary na misy krizy ara-politika zay foana zany no matetika no anaovana fanafarana any ivelany isika nefa eto a misy gouvernement misy président lanim-bahoaka fa zao aiza le politika hitondrana le firenena politika ohatrany ahoana zany hitondrana le firenena am'izao fotoana zao a satria raha ny olona zany mijery de toy ny zavatra anankiray lokona hoe ety ivelany tsara ety ivelany a fa ny ao anatiny a tena tonga de hoe fahantrany izay ve zany no mampandroso an'le firenena sa ilay vahoaka sahirana zay tsy manan-koanina ny olona zany am'izao tsisy tsy mitaraina fa de hoe nianina androany ara nefa manahirana nandray tsy misakafo de mandeha fanena tamin'ny olona teo anosy zato mitondra fitaratra izy a ho amidy efa sur commande zany efa tena hoe lany vola voadonan'ny olona teo le fitaratra vaky tena itira laozy izy ny sakafonay androany ariva zao nefa ozy izy vaky le izy a aiza ny sakafo ohatr' zany zany ny zavatra iainan'ny olona am'izao fotoana zao a asa mba fantatry ny fitondrana mba fantatry nareo anaty fitondrana fantatry ny fanjakana ave ny tena fahoriana mianjady amin'ny vahoaka am'izao fotoana zao fa tena sahirana ny olona zao moa ny magaga hoe io zany ry izy mianada miankina amin'ny solomaso ijerevana azy io hoe vao namaky tenin'Andriamanitra tamaraina de raha tsara ny masonao de tsara avokoa zay jerenao fa raha ratsy ny masonao a de ratsy misy solombavam-bahoaka mantsy vao niakatra tsy ela tamina fahitalavitra rahavavy ary de miteny izy efa nareo hoe jamba e mareniny tsy mahita ny fandrosoana sy ny zavatra rehetra de tena manontany tena hoe zany zavatra lazainao zany a Fernand tena tsy misy diso na iray ary miresaka vazivazin'ny mpanao Facebook ihany nareo fa saratsaronareo hoe ho ampidinina ny vidin'ny PPN anatin'ny 3 andro de nisy an'ilay kisarina voakan'ny olona hoe efa nidina izy io ka le prix teo ambony latabatra ny nalatsany tamin'ny tany ny tiana ho lazaina hoe lasa manao zavatra tsy realista manao zavatra tsy mitombina mampanantena pokaty a de ho gaga ve tsika raha ohatra ka tsy ahazo crédibilité manoloana ny vahoaka izay ny andrandra fanovana tamin'ireny karazan'olona reny fa amaraparana ihany tsika Fernand Selot de ararotiko ny fandalovanao eto a satria voalohany ianao de mpanao gazety mahafantatra tsara ny tantara nisy rehetra teto amin'ny firenena ianao ihany koa de mpanao gazety maraka ny vaovao malaza any ivelany rehetrarehetra any a ary mpanao gazety mandinika ny zava-misy a eto amin'ny firenena ihany koa ka hoe raha zao zava-misy eto amintsika izao fitokonana etsy sy eroa fitakiana etsy sy eroa vidim-piainana miakatra isan'andro a ny ariary miendanja tsy misy fiafarany a ny arikarena mihiba mamelatra fa de mihiba ny arikarena antsika ny Air Madagascar compagnie pitaterana mba hananantsika potika am'izao fotoana zao a ny very asa mitombo isan'andro a tsy fandripahalemana tsy lazaina tsony miopampana skandale ataon'ny eo anivon'ny fitondrana moa de efa tena zay miravavy eny satrinay mba tsy anakoresana fa de atao hoana fa lasa mahita lazainy zay satria tsotra be nkely izy rehefa tsy amenareo opportunité sa ahafahana manakiana ny zavatra tsy mety de tsisy ho lazaina fa misy ary le ho lazaina ka akory atao a fanakiazana tontolony serasera zay tena marary mafy antsika moa zany satria zay miravavy eo anivon'ilay tontolo ihany koa toy hoe manembatsembana ilay fahalalan'ny asa fanaovan-gazety de raha zany zavatra rehetrarehetra zany de velona ny fanontaniako hoe mbola ho tody any amin'ny 3 ve zao fitondrana zao Fernand Selot ny akaiky indrindra angambany a de le zavantranga tsy haiko tamin'ny 1er novambra farany teo tetsy Ambomahitsy mahazo tetsy mahazo Ambomahitsy ny olona zany a hitanao sorena de mitady zavatra ilana vaniny fotsiny zao le olona zany tsy ireny ihany a fa jereo koa ny zavatra nitranga tamin'ny confinement a tetsy Anosy be mino fa misy mahatsiaro an'ireny le sakandalana tetsy Anosy be ny olona zany zao a tena efa manomboka sorena amin'ny zava-misy ankehitriny ny teny ny olona ny avy eo anivon'ny fitondrana de efa imezan'ny olona indray hoe andainga indray inona indray no lainga ho teneniny ty olona ty eto ny any avaratra moa sy ny any atsimo milaza hoe mavava le mavava zany a olona mandainga io zay zany matetika nataon'ny olona hoe mavava be resaka fotsiny izy a fa tsisy mandeha am'izay loana nanontany moa nareo hoe ho tonga any amin'ny 2023 ave iny le niverenako le resaka teo hoe manao suicide ny fitondrana raha ny zava-misy a ankehitriny akoatran'ny crise ara-sosialy sy ekonomia ary io politika manangasanga io a de hipoka tsy ho ely io ary io raha sanatrika mipoka am'izao a mafimafy noho ny crise rehetra zay niseho teto amin'ny firenena satria tadidio tsara fa ny fitondrana dia mitady fahavalo ho an'ny tenany foana firy zay olona nalefa ponja zay
akoatra ny olona zay manana olana manokana eny amin'ny fitsarana hiarany tsy rariny mitory rehefa tsy manam-bola de tsy manan-drariny akoatra ny ataony ny mpitandro filaminana na tiana na tsy tiana de mizotra mandeha makany amin'ny kristsika zao ny olana nefa ilay filoha de tsy mety tonga saina ary tsy mahay makalesona amin'ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena iarahantsika malala ny régime rehetra mifandimby teto an-tanindrazana teto amin'ny firenena de mbola am'izao andro iainantsika zao ve mbola mamerina ny zavatra ataony ny teo aloha ary ny zava-doza de avy ao anatiny ihany no ikorotana zareo samy zareo anatiny ao ihany ny ikorotana de anomboka eo nipoka le krizy rehefa kelikely ka ntsika zany eto mijery hoe tonga sa tsy tonga ho ana raha zao zava-misy zao ho sarotra ny raharaha ao arindrina kely ao akoatra ny fitakiny reo syndicat be deaibe moa zany mpiasa-panjakana sy ny sisa manerana Madagasikara pitika afo kely sanatriny zany de mety iny niteraka n'lay fionganany fitondrana ary tsy fandiniana kely de mety hitatra zavatra hafa manoloana ny zava-misy ankehitriny ya miendrika ho teny farany am'izay namana Farnancelo ny afatra zany de tongava saina ianareo mpitondra fanjakana de mahaiza makalesona raha fitin'izay nambarany Farnancelo zay zay ihany koa angamba no etitsika anakatonana ny fandaharantsika amin'ity alina ity namana Lilira Farala 20 minitra teo ny rahantsika nafana de nafana ary na ianona hevitra maro lafy ny fiarahantsika niaraka tamin'ny Farnancelo teto isorana bibibe ianao ivahita ato anatin'ny fandarana Sahia Lasa raha misy teny farany tianao tena amarana nanasy ya misaotra anareo mirahavavy nanasa ary eto zany de miteny an'ny ministre ny serasera aizao aiza ny TNT am'izao fotoana zao asan'ny ministre zany ary takiny ny lalàna zay misy ny hoe tokony efa hipetraka ny TNT noho ny resaka politika de hatram'izao nampanginina ny resaka TNT satria iarahantsika malala fa misy privé zay tokony atao hoe ahazo azy any amin'ny faritra nefa noho ny tsy fisiana TNT mbola mipetraka zany niza hiteny satria zay manko nivoiziny zareo hoe malalaka eto Madagasikara tsisy fahalalahany zany eto fa zany anankiray ngamba ilazantsika azy hoe hatram'izao tsy hita nanjavonany TNT de makaheranareo mirahavavy ao anatin'ny fandaharana misaotra ny MBS nampiatrano de mirary soa be deaibe foniteny kely fotsiny Fernand hoe tsika nesa malala fa mifahalalam-pomba de on ne parle pas la bouche pleine mahalaza zavatra betsaka angam'izay teny ampitaina ho an'ny manam-panahy ihany koa fa de mafonja ny afatra Fernand tenaina fa tsy ho farany ny arahantsika teto fa ho avy ny fotoana mbola afatsika mitafatafa ety am-pamaranana manamafy hatrany hoe misokatra ho antsika rehetra ny fidirana ato anaty fandarana ary maimaim-poana tanteraka tsy misy fandraisana anjara ara-bola akory fa malalaka afatsika maneho hevitra ny fepetra fotsiny de tsotra hoe rehefa tena manana vendikevitra ho resahana ary manana porofo mazava fa mba tsy hitenitenenana foana de afaka piantso aminay mirahavavy amin'ny olaharana finday zay efa omena eo ihany zay no mamarana ny fandarana tanteraka fa de mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray tomboklasy tomboko vavy